Indray-mbava eo amin'ny lafiny ara-pinoana ny Alahady 13 Oktobra ho avy izao no hankalazana ny fetin'ny taranaka ny FJKM Loharanon'Aina ao Sambaina Manjakandriana Hisy ny hetsika samihafa moa hoentina hanamarihana izany. Hankalaza ny fetin'ny taranaka ny FJKM Loharanon'Aina Sambaina Manjakandriana ny Alahady 13 Oktobra 2024 izao ka irana amin'ny tarika lahatra izany. Manazava Hisy anisan'ny mpikambana ao amin'ny tarika. Lahatra dia manomana rindrakira lapilazantsara lehibe ao amin'ny FJKM Loharanon'Aina Sambaina Manjakandriana ny Alahady 17 volana Oktobra ho avy izao amin'ny roa sasany tolakandro. Io hetsika moa zany dia entinay hankalazana ny fetin'ny taranaka eny an-toerana no sady famoahana rakitsary faharoa mitondra ny lohatenim-pirenena. Fa io hetsika dia ataonay maimaipoana, izany hoe tsy misy vidim-pidirana. Koa manasa antsika rehetra indrindra ny taranaky ny FJKM Loharanon'Aina Sambaina sy isika zanak'ampelezana aty Antananarivo mba hanatrika ny fotoana lehibe io ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Marihana fa araka ny mahazatra dia misy ny fotoam-pivavahana ny maraina ary ho tohizana amin'ny rindrakira izany ny folakandro.